manaraka sy namana maro fianakaviana na foy andro na foy fotoana na foy vola mikarena ny araha-kory ianao any amaly fitiany izy reny ianao any no amaly an'izy reny ny fomba tsy takatrysaina ny fomba tsy arifasana makasitraka indirana hitana ianao ary mariky ny firesatsainana idiarana ianao ny vanaka nampianarana manao rainay izay ho amosirana tonga ny fanjana mety hitany ary mamelany tahaka izy andriamanitra ny fiadanana hitantsika tsirary avy fotsika tsy satsika ny tena nosototy andriamanitra ny fiadanana fity amin'izay zavatra dia nytanandraikitra maro teto amin'ny tany sy ny firenena malagasy teo amin'ny lafiny ara-diplomasia. Ankoatran'izay dia nitana andraikitra maro ihany koa teo anivon'ny haino manjero maro samihafa amin'ny mpanao gazety sy mpamakafaka ny raharaham-pirenena azy. Ankehitriny ary dia miantso ny solotena ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara Hery Rajaondrarimampianina sy ny lehibean'ny maro-bolonam-pirenena Andriamatoa nisitry ny serasera sy ny fifandraisana amin'ny androm-panjakana Rino Andriamandravafito mba androso ety anoloana hanolotra izany maro-bolonam-pirenena izany. Sakafo ny lanonana. Amin'ny anaran'Andriamatoa filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara Hery Rajaondrarimampianina noho ny fahefana nomenanay izaho Riana Andriamandavy 7 ministry ny serasera sy ny fifandraisana amin'ny androm-panjakana araka ny didim-panjakana laharana fa 24 enimpolo sy eninjato tamin'ny 4 Jolay 24 dia manendry anao Maurice Tsiavonana Ramanandribe ho chevalier de l'ordre national ary manolotra anao izany maro-bolonam-pirenena izany. Farano ny lanonana. Isoratsika Andriamatoa ministry ny serasera sy ny fifandraisana amin'ny androm-panjakana hanolotra n'izany maro-bolonam-pirenena ho an'ny tompona Maurice Tsiavonana izany. Dia isika afantatra foy ny tantaram-piainana izany andarezan'ny fianakaviana, andarezan'ny firenena manontolo izany satria lavo ny andarezana ankehitriny ary banga iray isika malagasy izay olona everina fananany tantarany
sy ny lanjany teo amin'ny lafiny serasera sy ny diplomasie ary ny fianakaviana. Raha ohary miantso amin'ny ministra ny asa-panjakana Pierre Oldera izay anisany niaraka tamin'ny tokolafy foana teo amin'ny fiainany indrindra fa tany amin'ny telopolo taona lasa. Manasanao Andriamanitra ministra hitondra an'izay tantaram-piainana foy izay. Misaotra. Misaotra tsika rehetrarehetra. Raha ny tantaram-piainan'ny namana Maurice Tsiavonana no tantaraina eto, raha ny fiarahako sy ny fifandraisako tamin'ny Maurice no tantaraina eto, dia tsy ho afaka etontsika na hariva aza ny andro. Fa ho izahako fitinina ao anatin'ny fotoana fohy ny momba ny Maurice Tsiavonana sy ny nahalalako azy rehetra hatramin'ny androany. Tany amin'ny taona 1997 niverina avy nianatra tany Andafy ny tenako tamin'izay, nitranga ny toetra raty eto amin'ny firenena tamin'ny taona 1997. Nifaneritsera tamin'ny fianakaviana Maurice Tsiavonana ny tenako indrindra fa tamin'ny zokiny lahy. Fa nanomboka tamin'ny 91 kosa dia nifandray akaiky tamiko i Maurice. Niarana andinika ny adevitra tamiko izy ahoana ny fahitako ity zavatra mitranga eny amin'ny 13 mai 91 ity. Ary nanomboka teo dia niara ny adevitra isan'andro izahay. Tapitra ny 91 voatehan'ireo administrateur civil tao amin'ny ministèren'ny intérieur ny tenako. Fa isan'andro Maurice dia tonga tany amin'ny broko miadevitra amiko momba ny raharaham-pirenena. Miara miadevitra amiko momba ny gazety, ny zavatra ny anaty gazety. Zay boky rehetra ny vakiny dia nomeny aho hoe ahoana ny hevitra rangahy momba ny ty. Ny zavatra rehetra mitranga teo amin'ny firenena dia ny divany hevitra tamiko sy ny rahanay ny adevitra nandritra ny 92 manontolo sy ny fetombohan'ny 93. Dia ozy izy tamiko indray mandeha. Zany analizitsika sy rangahy zany raha ny marina tokony hoen'ny vahoaka malagasy. Ny directeur amin'ny radiotsika vao tamin'izay 93 volana mai 93 dia olona ny fankalala tamiko hatramin'ny ela. Dia hoe ndao ary anantona an'ilay directeur amin'ny radiotsika vao, tenenin'izy hoe asevy manao analizy ny mpanao gazety ao amin'ny radiotsika vao. Niaraka tany izay sy Maurice. Dia olona directeur amin'ny radiotsika vao hoe ka maninona raha nareo lahy no manao an'izany analizy zany. 17 mai 93 no niteny voalohany tao amin'ny radio tsika vao izahay sy Maurice. Namakafaka ilay zavatra ataonay isan'andro aty amin'ny broko eny an-dalana navoakanay tamin'ny radio. Tsy nieritreritra ny tenany ary tsy nieritreritra ny tenako fa hiteny amin'ny radio zany amin'ny fiainana. Fa izay fandeha ny zavatra izay. Namana Maurice dia nianatra médecine. Ary efa lasa lavitra tamin'izay médecine izay. Ny tenako no nianatra droit, science politique na science administrative. Fa izy dia médecine nataony tsy nisy tokony ifandraisana. Fa rehefa niara ny adevitra izay ny zavatra tsikarotro dia ny fameno ny famakafakana isy Maurice. Ary rehefa niteny tamin'ny radio izay dia ny zavatra nataonay roa teo anoloan'ny radio dia niresaka. Tsy miteny amin'ny radio izay fa miresaka izay. Ary rehefa miresaka izay lasa nisy style tsy mbola nisy nanao. Miresaka miteny aho hoe zao namana Maurice Tsiavonana, dia mamaly ahy izy zao namana Pierre Oldera. Zay no ataonay ao amin'ny radio. Tsy manomana ninina izay sy Maurice rehefa hiteny na tamin'ny radio, na taiza, na tamin'ny télé. 10 minitra alohan'ny tenenany zay rola no miresaka hoe inona no resahana, ndao zao no resahana. Rehefa miteny aho koa ny zavatra teneniko dia manome hevitra ao andohany. Ary dia mamaly sy miteny izay teneniny izy. Ny zavatra teneniny dia mahatonga ao andohako hevitra isan-karazany ihany koa. Zany hoe mi-inspiré azy ny zavatra teneniko ary mi-inspiré azy ny zavatra teneniny. Ny tsy nampozinay dia nisy fiantraikany goavana teo amin'ny firenena
zay analizy sy famakafakana nataonay sy Maurice izay ary lasa nalaza teto amin'ny firenena ny anarana Maurice Tsiavonana sy Pierre Holder. Zay no natonga sy niteraka ny famakafakana nataony Pierre Holder sy Maurice Tsiavonana. Nisy fiantraikany teo amin'ny fiainam-pirenena ray manontolo. Ny zavatra hitako tamin'ny Maurice dia olona farany manatsaina izy. Manatsaina satria raha ny fianarana medicine nataony dia tokony ho sarotra aminy ny ara hiady hevitra amiko mikasika politika, mikasika lalàna, mikasika inona. Fa rehefa nazavako zavatra zay tsy nianarany Maurice Tsiavonana vetivety kely dia azony ny zavatra rehetrarehetra azavaina. Nanomboka teo dia tsy nisy andro ray ka tsy fampiresahanay sy Maurice. Nataiza ny toerana misy azy, na inona ny zavatra mitranga dia tsy maintsy niantso afoany Maurice Tsiavonana. Ary nahavariana navelany teo ilay fianarany medicine. Niteny aminy aho hoe vitao ihany ragatia efa tonga any amin'ny firemanera dia vitao fa navelany. Fa aleoko izy tenina mifototra amin'ity famakafakana ny raharaham-pirenena ity. Ary dia navelany teo ilay medicine na dia efa tonga hatrany midingana farany ary tsy nanao an'ilay doctorat en médecine izy. Fa niaraka ny adevitra mikasika ny fiainam-pirenena zay mety mikasika ny ampandrosoana na hanatsarana n'ity firenena ity no ny fatoany namana Maurice Tsiavonana. Tsy voatery ny ara-dalana foana izay sy Maurice teo amin'ny resaka politika, ary nisy fotoana tena ny sara-dalana mihitsy. Saingy zao ny tsy fantatry ny olona rehetra misy ny hevitra fa rehefa tsy nitovy hevitra ara-politika izay sy Maurice dia mety tsy nifampiresaka tsony na niady azy. Fa nataizana inona ny frehana sy ny lalana nalehany na irola avy dia tsy maintsy niantso aho Maurice naka ny hevitra ny fampiresaka mikasika ny zavatra rehetrarehetra. Ary ny nampiavaka ny fifandraisanay sy Maurice nataizana inona dia nanontaniany hevitro any Paris, any Italie izy, any Maurice izy, eto Madagasikara izy, na inona zavatra hitany eny an-dalana, mahita trano izy dia miantso amin'ny telefônina manontany hevitra momba na architecture, zavatra mitranga eny amin'ny arabe, na zavatra inona ary ny tantarainy tsy nanafenina ninona na hatramin'ny fiainany rehetrarehetra aza ny tenako. Fa nakany ny hevitra foana, misy problème misy dia aty amiko ny manontany hoe ahoana ny hevitra rangahy momba an'izao, inona rangahy tiano atao mikasika an'ity. Noho izany dia niaraka nandritra ny taona maro. Mihoatra angamba noho ny ralahany, tsy mino afa ny zavatra niresahany Maurice tamiko, tsy ampy ampahafolo ny zavatra niresahany tamiko ny resahany tamin'ny mpiray tapo na tamin'ny ralahany na ny fianakaviany. Fa taty amiko izy no ny tantara sy naka-hevitra rehetra na tamin'ny fotoana azy tsy nitovy ny lalana politika nalehanay. Fa tsy niova ny fifandraisanay na tamin'inona na tamin'inona. Ary tena ny fandray lalina dia lalina satria hatramin'ny zay mety ho raharaham-pianakaviany rehetra dia tsy maintsy natsony foana ny tenako nandritra an'izay taona maro dia maro izay. Ny zavatra anankiray nahavariana tamin'ny Maurice ihany koa, ankoatra n'ilay nitenenako hoe raha nisy olona hitako anankiray fa manatsaina dia ny namana Maurice Tsiavonana, dia zavatra anankiray nahavariana ny fitiavany, ny vadiny sy ny zanany. Fa tena nataony vaindondra raha ary variana mihitsy aho koa amin'izay fanehoany ny fitiavany, ny vadiny sy ireo zanany izay. Indray mandeha ny vadiny narary tany Andafy, tany Marseille, fa isan'andro izy miantso aho hoe zao rangahy ty mahazo ny vady, efa nresaka an'izao tamin'ny dokotera, tantaray le isan'andro isan'andro, misy analizy tsy maintsy atao atsy. Fa indray mandeha izy nitantara tamiko hoe le dokotera vazaha taty rangahy ty, rehefa avy natao ny analizy an'le vadiko dia niteny tamiko izy hoe tsisy atahoranao ny mikasika n'ity vadinao ty fa tsisy problème izy. Fa saika ny fihiniko le dokotera noroko rangahy ty ozy izy noho ny hafaliko loatra neno an'le zavatra no teneniny. Zay ny toetra ny namana Maurice Tsiavonana.
lava dia lava ny tantara ny rahana Isy Morisy, ary hatramin'ny farany mbola ny resaka tamiko zavatra isan-karazany izy. Tsy ho voatantara antsipiriany zany rehetrarehetra izany, fa raha misy fahabangana goava eto amin'ny firenena amin'ny ady-hevitra mikasika ny fiainam-pirenena, fahabangana goavana ho an'ny fianakaviana ny fahalasana ny namana Maurice Tsiavonana, fa fahabangana lehibe eo amin'ny Pierre Older tsy fisin'ilay anarana tsony hoe Maurice Tsiavonana, satria tsy nisaraka zany anarana anankiroa zany, Maurice Tsiavonana sy Pierre Older. Androany andeha namana Maurice Tsiavonana, noho izany banga i Pierre Older, ny fiainany Pierre Older. Andeha Maurice, ny anarana rehefa miresaka izay any amin'ny radio, tany amin'ny télé, dia mifampiresaka zao Pierre Older, zao Maurice Tsiavonana. Veloma namako Maurice Tsiavonana. Isarantsika ny ministra nitondra an'izay fitsorona vavambelona fohy tamin'ny rany tamin'ity olomanga ny Madagasikara sy ny fianakaviana ity, koa satria andaony tany Maurice Tsiavonana ary tsy ho namany velona intsony. Andeha isika roso amin'ny fanaovam-beloma azy ara-pomba miaramila. Arena tsara. Zery. Adu. Zay. Aisan. Zay. Ao. Ny faharoa ny volana Jolay taona 2024 izany hoe ny alatsinainy lasa teo no nindosy ny fahafatesana i Maurice Tsiavonana rehefa nolazaon'ny aretina ho mamehata ny tsinay, nitotody ny fiarahamonina, nitotody ny fianakaviana, nitotody ny mpiara-miasa sy ny namana rehetra ary Madagasikara manontolo naneo fiombonana alahelo tamin'ny fianakaviana. Ankehitriny dia isy sotena mpianakaviana iray hitondra ny teny fisaorana mbo antsika rehetra tamin'izay fo miara-mitempo maso miara-mitomanjaika dia miangavy ny tonton Norbert Safimbelo isotena ny fianakaviana. Tompoko lasy, tompoko vavy, feno fankasitrahana ny ray any an-danitra ny tenako, raha mijoro sy manoloana na tsika menakavy zao vahoatra ny lela, satria raha narehany le tantara mpiainana izay nataony tamintsika rehetrarehetra teo izay noentin'ny ministra Pierre Older, dia hita fa tao ny fitiavana, napetrany tao anatin'ny fianakaviana ny fitiavana, napetrany tamintsika rehetrarehetra zao ny fitiavana, ary napetrany teo anatin'ny firenena ny fitiavana. Ny fitiavana dia isa, ny fitiavana dia Andriamanitra. Andriamanitra ny fitiavana. Rehentsika teo ny entin'ny mpanompon'Andriamanitra teo, ny tenin'Andriamanitra nanao hoe ny asany dia anaraka azy ihany. Fa ny fitiavana kosa dia hitoetra amintsika tsirairay aby. Tsy hay ny hisotra sy makasitraka amin'izay zavatra rehetra nandalika eto anatin'ny fianakaviana amin'Andriamanitra.
tsy hay le hisaotra ny fitondram-panjakana izay nanampy betsaka tokoa amin'izao vatana mangatsiaka izao. Tsy hay le hisaotra ny mpiara-monina, ny mpiara-belona izay tonga nampahery hatrany amin'ny fianakaviana. Tonga nefa ny fotoana, tonga nefa ny fotoana izay tsy maintsy isarahantsika any Morisy-Tsavonana izay hanaterantsika azy any amin'ny toerana sahaza azy dia any amin'ny fahasandrazana sy hipetrahany nofo mangatsiaka. Tsy hainay ny hidera ihany koa ny fihetseham-po izay nomeny ny repoblika taminay fianakaviana. Sitraka eto matory izay rehetra nataonareo teo fa ny Andriamanitra manankaream-pahasoavana anie no ameno izay rehetra niala tany anatinareo na ny havizanana na ny vola aman-karena fa izay fianakaviana dia vonona hanolo mpitiavana anareo foana amin'izay rehetra napetraky Morisy-Tsavonana taminay. Andaotsika hiala anatitra n'izao vatana mangatsiaka izao any amin'ny toerana misy azy ka hiaingitsika amin'izao fotoana izao ka makasitraka tompoko lahy, makasitraka tompoko vavy. Misaotra indrindra tompoko. Tompolahy sy tompoko vavy, tonga amin'ny fotoana izay iangatsika eto Ambohitra hiroso any an-tanindrazana. Ny toerana hitondrantsika ny Morisy-Tsavonana dia any Ambohida Manjakandriana. Ny fandaminana dia misy ny fiara iraisana izay ankehitriny moa dia tolorana fisaorana manokana ny flotale général ny RLM communication Andriamatombola Joseph Rajona mivady nanolotra ny fanampiana manontolo ny amin'ny fandaniana rehetra nandritra ny razana teto Ambohitra asi izany fiara fitaterana na ho antsika fianakaviana tany amamonina sy ny mpiara-miasa izany. Arak'izany dia mamepona ny fiara-pitaterana satria dia efa nalohan'izany tompona andraikitra izany ka afaka mandeha avokoa isika rehetra izay nisoratra anarana mialoha. Ny fahitalavitra Onair TV sy ny Onair Radio moa no departemanta farany izay notantana ny Morisy-Tsavonana mialohan'ny nandaozany tany. Departemanta izay mivondrona ao anatin'ny vondrona orinasa serasera RLM communication izay tianany manamarika fa nisany mandray anjara betsaka ny amin'ny izao fahoriana menady antsika menakavy izao. Manasa antsika rehetra ary mba anaraka ny fandaminana toy izao. Izao dia andray ny voninkazo sy ny sary ny fianakaviana. Rehefa vita zay dia mitarika zany ny sary manaraka ny voninkazo, manaraka ny tranovorona, manaraka ny vady aman-janany sy ny fianakaviana iray tam-po aminy. Aorian'izay dia manaraka isika namana sy tapaka sy isika tany amamonina. Toy izay ihany koa ny fandaminatsika rehefa mandeha amin'ny alalan'ny fiara, mandeha zany ny korbiara, manaraka ny fianakaviany sy ny vady aman-janany, dia manaraka isika namana sy tapaka rehetra fianakaviana ary ny tany amamonina ho fandaminana amin'izany rehetra izany. Mankasitraka tompoko lahy, mankatelina tompoko vavy, ho lasa amin'izay any ny ratsy fa ny sosiny tsara no iritsika sy fankahitantsika ho amin'ny manaraka ka ho tsara levenana i Morisy-Tsavonana isika velona manatrika etaona kosa hoendikaja hoembonaitra. Mankasitraka tompoko lahy, mankatelina tompoko vavy. Nahoatra miavy antsika fianakaviana zany mba handray ny laisary sy ny voninkazo. Ndao mba raisina kely izy tompoko azafady mihitra. Mbola misy mihetsika zany isika raha tsy tafiditra ao anatin'ny korbiara ny tranovorona.
mamboatsoa aloha ny voninkazo mamboatsoa aloha rehefa maina nytoribiano izay vao manaraka mandeha atao ry ny fisareta manaraka ny fianakaviana ary nazy makany le misy foto aloha miditra daholo aloha ny ampiangonana alevano misy fogna ny asy misy fogna ale misy fono tany i Martina sy mare voninkazo Leni aloha sy mare rehefa lelaka nytoribiano nivoaka nambo mangakely any vao manao Isso,
Preferenza misy azo isa zay nanana fa ty mitsoro misy alo misy gasy tokana amin'ny fianakaviana mbola tsy fena za mbola vao tonga zao tsy misotro narina mily olona zay li sefo gasikary Mitsaka azakivy sendrananadi ay atao loatiny ambatomanga ka ay zay mo ambatomanga ay fa ny ohatra tsika ino fa atao tatao lota zay nandevana tamin'ny herinandro Batomanga tata anakitelo misesy mihitsy ka iany marivo tena tata zao Thank you.